Ndreo fanahy solasan'ny devoly fandarana manokana eto amin'ny TNTV isaky ny alarobia amin'ny 7 alina. Fampianarana tenin'Andriamanitra atao hanasana anao izany, famonjena ataon'Andriamanitra mitsirairay avy, fagagana ataon'Andriamanitra mitsirairay avy raha manaiky an' Jesosy izy, fanasitranana men'Andriamanitra koa ho anao tsy hanavahana atokom-pinoana, tsy hanavahana sarangan'olona irahanao amin'ny rahalahy mpitoroteny Patrik Bera Randrianarivony. Ndreo fanahy solasan'ny devoly araroty ny fotoana tokoko mpamiarana afaly miarabantsika indray ry havana malala amin'izao fotoana izao amin'ny anaran'i Jesosy, ka dia hivavaka aloha tsika nonoka amin'ny fotoana amin'izao fotoana izao. Misaotra anao tompo noho ny fahasoavanao, mbola afaka manao ny asanao eto indray zay aoka ianao ny asa eto amin'ny toerana sy any amin'ny toerana tokantrano any ka hitondra fiainana ho an'olona tsirairay avy misaotra tompo, amenina. Ka dia mirabantsika amin'ny anaran'i Jesosy hatrany hatrany mpitorotena Patrik Bera no manoloana anao amin'izao TNTV izao hariva alarobia alina izao. Ny loha hevitrentsika dia manao hoe ny fiafarana mpanota dia elo na afo be, ka manasa anao tompoko mba tena anompan'Andriamanitra velona fa tsy hoe variana amin'izao fiainana izao. Iny Isaia 7:4 fa raiky tao ohatra ny mpanota ozina ororo ny mpiatsara velatsy, ororo ny mpiatsara velatsy. Raha ohatra anao mpiatsara velatsy ororo ianao, tsy zavatra fiainana mety amin'ny fiainanao fa variana amin'ny fiainanao de potiky nio teo anao de tsy mivavaky ianao de very ianao zany dikany. Noho izany de manasa anao aoka ianao mba hanompo an' Jesosy tsara, hiova fo ianao, hibebaky ianao, hiala amin'ny karazana fahotana ianao. Hoy Isaia 7:7 fa nitoky tamin'ny faratsinao ianao ka nanao hoe tsy misy mahita. Zany n'olona lefa manao fahotana olona de hoe tsisy mahita hono izy, lefa nge tadio ry havana fa Andriamanitra nge de mahita mahita ny momba antsika Andriamanitra. Ka raha ianao manompo an'Andriamanitra dia hitan'Andriamanitra ny fahatsarana ny fiainanao. Fa raha ianao tsy manompo azy de zatra manao ratsy ianao de vomafy ianao. Ringana olona ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Hosea 4:1-5 any, ringana n'olona noho ny tsy fahampian'ny fahalalana. Dia diso zany de manasa anao mba tsy ho any fiafarany afo be na elo ny fiafaranao fa mba hanompo an'Andriamanitra velona. Amin'ny Salamo 7:7 ny 9:20 de hoe fa indro very zay lavitra anao aringanao zay mifoy mafoy mijangajanga mafoy anao, aringanao zay mafoy mijangajanga mafoy anao. Ka ry havana malala manasa anao mba tena hanompo an'Andriamanitra velona ianao tena am'izay ianao tsy makany amin'izany hoe fahaverezana izany. N'olona nge rehefa tsy mivavaka de any ny fahaverezana ny farany. N'olona zay tsy miraran'Andriamanitra reny, za moa de efa nasehon'Andriamanitra anahako zany ary zany mahatonga anay tsy akijanona mihitsy manao zao asa fitoriana teny eto amin'ny TNTV zao manentana ny malagasy mba hivavaka, manentana ny malagasy mba hanoka teny an'Andriamanitra, hiala amin'ny karazana fahotana. Zay mampitoroteny Patrik Bera azy de mitona n'olona miala amin'ny karazana fahotana, satria raha mbola manana oty ianao tadidio tsara fa very ianao amin'ny fahaverezana any amin'ny fiainana fahaverezana mandrakizay misy anao. Any fahaverezana mandrakizay misy ny olona zay tsy manompo an'Andriamanitra. Ka ianao mipetrapetraka io manasa anao tompoko, eno nge miandro n'olona zay tsy mivavaky, afo be mandrakizay miandro n'olona manao hoe rehefa maty de hisy hivavaka, nefa n'olona mpisosotoka be de hisy hivavaka ho azy de ampiakarina ny fanahy de makany an-danitra. Tsy makany zany reny tompoko, voafitaka fotsiny ianao miandry an'izany ianao ve voafitaka ianao. Zao fahavelomany zao ihany no mibebaka miala ny fahotana de zao fiainana mandrakizay miandry azy. Ka manasa anao tompoko mba hanompo an' Jesosy. Hoy Abakoka 2:4 de misy teny manao hoe indro feno avinavina ny fanahiny fa tsy mahitsy ao anatiny. Zany mahazo n'olona feno avinavina ny fanahy, feno avinavina. Ka manasa anao tompoko hiala amin'ny fiavinavonana mba manetretena mba manompo an' Jesosy de manana fiainana mandrakizay ianao. Amin'izao fotoana izao de hitaonanao hoe mba tena hanompo an'Andriamanitra velona. Ka ty misy rahalahy anankiray joro vavolombelona aminao tena nanovan'i Jesosy izy. Zany lehilahy zany ry havana tena nahita ny zavatra nisy tamin'ny fiainana fa tena tao anatin'ny fisolotoka izy
fa rehefa mivavanay kosa ny fizy a nametrana tanana teto amty tokatrano zay anaovanay a an'izao fandarana izao a de sao ny zavatra misy a de miala tateraka zany fisotrotoka zany a de lasa voavotsy izy a ary tena nanompan'andriamanitra ary izy de tsao tia mahatsiaro fifaliana fiatanana ao amin'ny tokatrano ka dia aoka izy no iteny a fa tsika nijery fotsiny aloha am'izao fotoana izao ka dia voninahitra mo hoanja sosy reriany faly miaravantsika ny tokatrano andro havana malala am'izao a fandarana manokana eto amin'ny teny tv de eto moa misy fijorona vavolombelona tena zava-magaga nataon'i jesosy a zay tsy hainay tsy iresaka izany ho anareo ny tokatrano any ka misy rahalahy eto akaiketo a de aloha izy no anambara azy ny anara moa rakotonyrina Olivier Michel ny anarany a ka dia itsora volombelona izy a nanafahany jesosy azy fa aloha izy niteny fa tsy zao akory voninahitra zany ho an'Andriamanitra no ijoroako vavolombelona eto za de voafatitra ny asany devoly taloha tamin'ny fisotrotoka foana sigara fitenenany ratsy ny fitapitaka majinijinika sy ny sisa de nahita fandarina tele anankiray za to nisy ny totoriteny Patrick Hubert de ny endrika resy lahatra naka nin'ireo de ny fanatiny de tafaresaka taminy de nentina ambavaka sy nametrahany tanana de akehitriny a tsy te erika n'izany toka sy sigara efa ray volana sy herinandro androany zao na tongavako am'izao toerana eto amin'ny Patrick Hubert eto zao totoriteny ka voninahitra ho an' Jesosy fa mba manentana ho anareo za zay mba te hiova ohatranahy mba hanatitra ny totoriteny Patrick Hubert satria izy no nanafaka anahy tao anatin'ny lavaka mangitsikitsika ary voninahitra ho an' Jesosy rery any fa de ny tokantranoko tompoko de milamina tsisy korotana tsony atretiko ka hatram'izao fa de filaminana Jesosy no nitahy anay resy ny fiainanay rehetrarehetra milamina sara hatram'izao ka mba mangataka ho anareo zay mba resy lahatra mba hanatina hivavaka fa tsy zavatra tsy hay Jesosy fa tsara Jesosy tokony hanatina azy tsika zany raha teo afaka amin'ny fangejana samy hafa de zay no ijoroko vavolombelona eto ka voninahitra no meko an' Jesosy tompo misy fanontaniana kely apetrako aminao rahalahy Olivier afirina moa zao ny misotra ny ataoko isy fokasigara de afaka atao anatin'ny ray volana mahery anao de afirina anao firy taona anao zany no ninanan'io raha ny foko sigara sy sotokotoka aloha zany de teo amin'ny roa amby roapolo taona teo roa amby roapolo taona roa amby roapolo taona fa rehefa tonga teto anao vovavana de tsy terika atsony nanomboka tamin'ny andro ray volana zay tsony ray volana sy herinandro androany ary na olona mifoka sigara io de tsy tapiko na misotro toka io de tsy tiako nefa za taloha amy dimy maraina vao mifoha-pandrina de io ny zavatra tadiaviko indrindra io sy sigara fa ankehitriny tsy tiako tsony zany fa afaka tanteraka tamin'ny fahazarany ratsy io no misy ny totoriteny Patrick Hubert moa zany no tena Andriamanitra izy Jesosy Kristy no tena isorako satria izy ihany namela ny zavatra nataoko rehetrarehetra ka voninahitra ho anazy fanontaniana farany rahalahy Olivier enao zany zao inona zany zao no ataonao am'izao zany a am'izao fotoana izao zany inona zany zao no ataonao am'izao zany a inona zany tena fiainanao am'izao a tsy misoso toka atsony ianao fa inona zany zao no ataonao am'izao ny fiainako am'izao tompoko de ohatrany misy vao misy fotoana kely zany de ohatrany te hivavaka foana tsy androko mihitsy zay atonga ny herinandro atongavako aty de za koa matetika manentana olona de ijoroko vavolombelona eto zao fa misy arahana bavy anankiray zao de miaraka tamiko indray izy resy lahatra de tafiaraka amiko indray androany de voninahitra ho an' Jesosy fa efa misy fitahina meny anazy eny ary ohatsika ny tokatrano any a zany zavatra nataon'i Jesosy tompoko a voninahitra ho azy rery any anazy voninahitra zay moa de fitaovana kely fotsiny ihany zay a fa zavatra ao anatin'ny fonay a de zay le anafaka ho takataka azy zay mifanamasin'Andriamanitra zay a tonga de manafaka n'olona amin'ny fahotana zay fanan'Andriamanitra zay fa fanahy zao tontolo zao a de mampangisika ny olona hanao an'le fahotana fa fanan'Andriamanitra kosa tompoka mampiaiky fahotana ka de voninahitra ny tompo a sotranao rahalahy tahiny tompo ianao a ekeny anao mba haritra hatramin'ny farany am'izao fanompony zao a voninahitra moa ho an' Jesosy ry any
dia zay zany riavana iny fijoroana vavolombelona iny dia aoka tena mitsapanao tsy namboamboariny reny fa tena relona reny tena marina reny tompoko tena marina reny zavatra zay nalefa taminao reny ary afaka vavolombelona afaka amy telefona ny olona eo anao tena marina ary tongava mihitsy anao eto amty tokantrano toroteny Patrick Berté atao zato tsy nanana aty de io numéro telefony io afaka amy telefony anao de tonga eto de mahita ny olona eo ohatrany ahoana ny olona io afaka tamy toka izy afaka tamy sigara afaka tamy faratsina fitenana ratsy ary zay le tena Jesosy manafaka tompoko zay tena Jesosy manafaka ka misy ny olona milaza hoe zany Jesosy zany tsy tena manafaka zany Jesosy zany riavana tena manafaka fa ianao tsy mandray an Jesosy ny olana misy mo sasany manao tsinitsinina an Jesosy ny akabeazany sasany amy fampianarana zay alefan'ny sasany zay makahala an Jesosy de zao lasa hoe devoly Jesosy diso be zany diso ny devoly aminaran Jesosy fa tsy Jesosy tsy Jesosy zany tena nelorena mipetraha mangina fa tsy anao ianao tsiatsaniangelona ny filazantsara an Jesosy zany aoka ianao petraka aza manitaka olona tompoko amin'ny anaran Jesosy vaoka itory filazantsara mpitoroteny a Patrick Berté fa izy de zao mahita vavolombelona be da be tsy izy any fa misy olona maromaro eo afako mbola miteny anao na zaza manokana zao de afaka anjora volombelona anao fa 30 taona lasa tena zany misotro toky zany afaka nefa vo lasa toroteny mitonan'olona ho an Jesosy aza zao nantiany reny am'zao karaha medaladalamiko ianao ka misotro toka na tany fa vo tondroka anao metraky tanana fotsiny anao tonga de mitsipaky renao de miala ny devolinao voninahitra ho an'ny tompo ary zay moa zany ny dao omeny tompo anay de voninahitra ny tompo ary manasa atsika rehetra zay any tokantrano any mbola miaina amy fahotana lasa vavaka ianao hoe manompo ny tompo ianao lahady na sabotsy nefa mbola mifimbona fahotana any mbola miaraka amy botakely mbola miaraka any amy baly mbola makany amy bateny mbola makary amy fifaliana zao tontolo tsy makany zany ianao mesista mihitsy toroteny Patrick Berté fa mila bebaka ianao mila miala amy fahotana ianao de mila manompo an Jesosy ianao de mijoro vavolombelona anao afaka zay ny tena dedamy Jesosy de misy lanitra ho anao zay le mahatonga anay amin'ny olo ahevitra hoe vonjeo ny fanahy so lasan'ny devoly vonjeo ny fanahy so lasan'ny devoly tompoko ary zay sloganay zany ary tena famonjena fanahy tena zava-dehibe voalohany nandinika mihitsy amy toroteny zy nataoko fa tena any lainy any tena tarian'ny tompanahy hoe amonjy fanahin'olona eo ihany ny fagagana eo fanasitranana afaka ijoro volombelona aminao ity anabavy anakiray ty ny fagagana zay men'Andriamanitra azy kokoa satria rehefa mivavahana izy nisy fivitosana tao amin'ny tendany tao de rehefa mivavaka de zao tonga de niala le izy jereo tsara zany zavatra zany afa amy fanamasiny zany kanefa ny zavatra tsamba koa nefa tena miasa Andriamanitra ka dia alefatsika ary aloha izany video misy any anabavy anakiray mijoro volombelona amin'ny fagagan'Andriamanitra izany afaly mirabatsika ny tokantrano andry avana malala misy anabavy anakiray koa ijoro volombelona amitsika raha manatena farany anarany ijoro volombelona atsika izy am'izao fotoana zao ny zavatra magaga nataon'ny tompanazy zay tena mahagaga tokoa kaoka izy niteny am'izao fotoana zao voninahitra de ho an Jesosy rery any voninahitra ho an Jesosy rery any ry havana nijoroko vavolombelona fa nisy fitosana zany teo amin'ny tendako teo de rehefa mivavaka niaraka tamin'ny mpanompon'Andriamanitra araky ny fandaharan'ny mpanompon'Andriamanitra vavaka ao marary de niala ry havana de raina ny tompo manasanao koa ako ianao zay manana aretina manana tsy fahasalamana na any tokantrano na aiza de ain'Andriamanitra ny zavatra rehetra ka de manasanao mba iaino ny toroteny zay hoety ny mpanompon'Andriamanitra sy vavaka raha mila izany ianao de afaka mivavaka ho anao koa mpanompon'Andriamanitra ary ala ny aretinao de raina ny tompo ohatry metraka fanontaniana anao anabavy fara tena tsapanao mihitsy zany hoe tena teo mihitsy le izy de vita le vavaka de tonga de niala le izy misy olona mantsy ohatrany hoe so de manao komberaka tsika de zay ndakiny hoe ahoana zany tena izy le izy eny tompoko tena hitako mihitsy ary tsapako le fivitosana sy ny fanaitainana fa rehefa mivavaka ny mpanompon'Andriamanitra niala zany tompoko na fanaitainana fivitosana tsy teo tsony
de so zany zao tsy hitanao tsony zao le izy tam'izany fotoana zany de tsy hitanao tsony am'zao le izy tsisy tsony ao tsisy tsony mihitsy tompo tena tsisy tsony fa afaka tanteraka de ina ny fanetananao menao amin'ny zay menao atsika zao am'izao fotoana zao e de manasanareo mba andray an' jesosy ho tompo sy mpamonjy ny tenanareo manokana fa jesosy dia mahay zavatra rehetra ka raha inana olanareo ny aretina moa zany de afaka tanteraka tokoa hain' jesosy manala azy ny olana ihany koa de voavahan' jesosy zany raha manatona azy nareo voninahitra moa ny tompo rery any fa de zay moa de ivavaka ao anareo any zay satria tompo tena manao zavatra be tabe fa manarivo ny tompoko n'olona mangatabavaka aminay de zao ny akabiasana de mahazo valim-bavaka daholo fa ny olana kely fotsiny tsy mitoly olona tsy mitoly olona amin'ny fanompona fa manateny ohatrany hoe hôpitaly fotsiny aty am'le toerana de tonga izy de tsy hitatsony de reny moa anazy reny fa ny tena marina de mila mitohy foana anao manompo ny tompo raha ohatra koa anao tsy hitrana indre-pandeha de tokony tsy kivy anao fa mila foana zany anao ho tonga foana de entina mbavaka foana anao de iseho voninahitran'andriamanitra de enao nge mahazo tompony ary mitanjona anakeo nge ny afatra mety lay tompo de mitaonanao ho any an-danitra ny aretina zany afaka ihany iny fa le anao miova fo mihitsy mibebaka mandray jesosy zay ny tena tanjonay ka de voninahitra ny tompo ka dia sotra betsaka anao anabavy mijoro avolombelany am'izay ny tompony hitanao ary maharitra hatramin'ny farany am'izao vanim-pony zao ka de sotra tompoko dia sotra ny tompotsika zay ary le izy tompoko jereo tsara ny zava-misy tsy miforonona reny zay meko anao reny fa tena zavatra misy reny tompoko fa de anjaranao mandray ary tena zavatra tena manetana anay de fivanan'olona aloha voalohany iova fo hiala amin'ny karazana fahotana de rehefa avy eo am'izay le olona manompo ny tompo de voavonjy akoho de misy fangagana be tabe amin'ny fanasitrana za moa dia nampahafantaran'ny tompo anahy tamin'ny herinandro indro fa zao na diabetika azy ianao hoe efa misinina diabetika ao aminao ao raha ohatra ianao ka tena manetry tena tonga eto am'ty tokantranoko ty anao maneo fivirimbavaka de anaovako traitement ianao anaovana traitement ianao de tonga de miala zany diabetika anao zany miala hatramin'ny fongona afaka manao analizy ianao naseo an'andriamanitra na fa ny olana de zao ny olona tsy manetry tena lera fa hoe misy le olona hoe mila vavaka de mivavaka zay aloha vavaka de misy vagagana any fa nefa le vagagana any rany le tsy maharitra le any fa le tena ilaina mihitsy raha maso ianao de mila manaraka fivorina ianao de mila mivavaka tsara ianao de isy mivagagan'andriamanitra tena naseho an'andriamanitra anazy zany na zany kansera amy raha zany ary zany de tsisy fanafody zany hoe olona voan'ny kansera amy raha zany de tsy maintsy maty foana izy fa zavatra tsampa de zao rehefa vavahana n'olona de rehefa mahazo herin'andriamanitra de le devoly zay mahatonga le kansera amy raha de manomboka ame maty mipotika rehefa vavahana continuité tsy hoe indre-pandeha de anina fa mila mitohy de miandro fiafaran'andriamanitra miandro ny fataon'andriamanitra eo de iseseho mifagagana de zay le izy ka de manasa anao karaha zany tonga manana zany aretina sarotrarotra zany ianao de tongava eto fa hivavaka ho an'zany tsika na manana problema be tabe ianao io ny adresy io telefona io de zao tongava isaky sabotsy na lato eo misy ivorina any an-tanana anao mihitsy hoe fa tena manao zava-magaga jesosy zay torika aminao eto ary tena manova anao izy aloha voalohany ka dia voninahitra ho any jesosy rery any ka dia hiditra am'le saritsika am'izao fotoana izao hiditra am'le sary atsika zao sary voalohany ary de inona ny hitanao de misy lehilahy sy vehivavy reo manao fiainana miliba amy ratsy tanao miliba amy latsy ny olona de misy teny io manao hoe ndao ry zalahy samy mamosavy ny tenany de koa le vehivavy tena marina zany tanao zany zava-misy amy fiainana zany ny zava-misy amy fiainana ry havana malala aoka tsy varina ny ratsy tahaka an'izao tsika fa aoka tena nompan'andriamanitra hibebaka hiala ny farafahotana no matitiko fa efatra amy roapolo andiny valo amy telopolo hoe fa tahaka ny tamin'ny androny fony tsy mbola tonga ny safidrano kanina nasia sotro ny olona ary napakabady namoaka ny ampiakariny mandra-piaviny ny andro zay nidirany noata ao amy samby fiara andiny sivy amy telopolo amy matoy efatra amy roapolo ary tsy fantany mandra-piavin'ny safidrano izay nandringana ny olona rehetra de ataka izany keo fiaviny zanak'olona tanao zany ny zava-misy manao fahotana ny olona tamin'ny andro noa de liba ny olona nanao fahotana ny olona nefa tsy fanta fa ho tonga ny safidrano ohatran'izany koa zavatra misy varina amy fiainana n'olona am'izao
tsy miraraza ny fivavahana zany. Manasa anao a mba eno ihany le mpitoroteny tompoko, mba eno ihany za mpitoroteny Patrick Bery zany ny tena mitona anao mba hiala ny fahotana mba hanompan'i Jesosy ianao. Raha mety ianao miakina aminao ihany nefa io fa zavatra tsapanay tena mety Andriamanitra afaka ikasika anao. Ao amin'ny Lika toko 5:1-3 hoe tsy avy antsy maro nisy fampanotam-bahy bebaka. Ao Matthieu toko 7:1-2 hoe mibebahana ireo kaiky mifanjakan'Andriamanitra. Ka noho izany manasa anao hony mpitoroteny toko 9:1-20 hoe saingy tsy taterahana vetivety ny famalinany ratsy atao de izany no fikiran'ny fonjanak'olombelona any fanaovan-dratsy. Saingy tsy valina vetivety mantsy ny famalinany ratsy atao ry havana de manao ratsy ny olona, tsy tia lahalan'i Jesosy ny olona. Manasa anao every mandrakizay anao tianao nge Jesosy ry havana malaly. Manasa anao mba hanompo an' Jesosy. Hita amin'ny sary faharoa zao tsika am'izao fotoana zao de inona nitatsika de misy lehilahy misy vehivavy manao fiainana liba ndao hifaly de alefa de ozy le lehilahy anakiray ty am'ty voalohany ty manao hoe tsy misy ilaina zany fivavahana izany fa toka ihany aloha zao zany ve niteninao toka ihany ve aloha ambarako aminao fa tsy makay zany ry havana. De misy vehivavy anakiray fiainana ihany zao fiainana manahirany zany mihitsy mahazo ny olona zao fiainana ihany iza nefa namianao fiainana. Jesosy mame fiainana tompoko, Jesosy mame fiainana. Raha Jesosy miasa aminatinao de mame fiainana ao anao Jesosy. Ka manasa anao mba raisy Jesosy ho mpamonjy ny tenanao. Ole Jaona voalohany toko 2 io, Jaona voalohany toko 2:10 hoe aza ty zao tontolo zao na amy zavatra am'zao tontolo zao. Raha misy olona ty zao tontolo zao de tsy ao anatin'ny fitiavany ray, tsy ao anatin'ny fitiavany ray. Raha ty azao tontolo zao ianao, ty fahafanareta azao tontolo zao de tsy ao anatin'ny fitiavany ray. Ka manasa leo tompoko mba ho tian' Jesosy hanompo an' Jesosy zany. Hoy Jakoba toko 2:5 hoe hipisitaka sy mpijangajanga tsy fantatrareo fa fandrafinan'Andriamanitra fisakasaina zao tontolo zao. Ko na iza sakaiza zao tontolo zao de fahavalin'Andriamanitra izy. Ndra vo tia zao tontolo zao anao de fahavalin'Andriamanitra. Sakaiza zao tontolo zao de fahavalin'Andriamanitra ianao. Zay ny Baiboly, Jakoba toko 2:4 io. Azo verifienao amin'ny Baibolinao zany. Ka manasa anao tompoko aza de varina ny fahafinaretany tany loatra fa manompo an' Jesosy voninahitra ho azy rery any. Hita ny sary fahatelotsika am'izao fotoana izao de inona ny hitatsika de misy tomobile anakiray 4x4 tsara tarehy io de hoe aiza dady rabe de misy miteny lehilahy hoe eo aloha io aiza dady rabe ozy izy dady rabe zany le 4x4 tsara be mba hamasin'ny dady rabe ny 4x4. Aza sombaina takan'izao ny tomobilinao tompoko ndao hanompo an' Jesosy ianao. Hono ohabolana toko 2:9-20 hoe misy lalana ataon'olona mahitsy kanjo lalana mivarina ny fahafatesana no efa rany. Misy lalana ataon'olona mahitsy kanjo lalana mivarina ny fahafatesana ny efa rany. Zany ny zava-misy lazain'olona mahitsy le lalana de makany izy aty ny azona reny aty mampamiliardere de makaty makare maka manao makany andoany manazao tsy makay zany. Ao am' Jesosy any ny tena tompony arena sy voninahitra tompoko. Ohabolana toko 5:7-20 tiako zay ty zay fatrapitady ady ahita ato amiko ny arena ny voninahitra sy ny arena mateza ho ny Baiboly. Ka manasa anao tompoko mba hanompo an' Jesosy ianao de voavonjy ianao de zao hanana fiainana mandrakizay anao fa tsy any fahaverezana mandrakizay misy anao. Zay mantsy vefa ranony mpanota de any ny fahaverezana mandrakizay. Ka dia raisy Jesosy ho mpamonjy ny tenanao. Hita amin'ny sary fahaefatra ndray zany tsika, hitatsika ndray zany sary fahaefatra de ina zao de misy lehilahy mpitoroteny anakiray io zay milanja Baiboly mangamanga pataloha de palitao akanjo maintimainty de milanja Baiboly izy de miteny izy manao hoe mijanona fa aza makany mandeha makany ianareo fa antsana ny ao izy. De le lehilahy besandro moa ty aloha ty de inona koa ty ataon'ty paster ty, inona koa ty de reto zany lehilahy vehivavy isan-karazany reo de memeny fotsiny. Hoy Jeremia toko 4:9-20 hoe izao no lazain'i Jehova mijanona ao andalana ianareo ka izao izao ary anontany io zay lalana masaka hatrin'ela dia izay lalana
makany amin'ny tsara ka no izory de ahita fitsarana any fanahinareo nareo nefa hoy izy tsy zotra izahay tanao ndana hoe makany amy lalana tsara de akany any fiainana misy anareo de inona teniny sasany tsy zotra izahay izy tsy zotra izahay de hita amy sary fahadimytsika de inona nitatsika amy sary fahadimy a de io any le pastera mpanompon'andriamanitra teo de natosiny le lehilahy besandry hoe tsy ilaina zany e tsy ilaina zany e de inona ny tenin'andriamanitra ombolana 5:15 fa vetavetanao masony jova lalany ratsy fanahy fa zay fatra-panaraka ny fahamarinana no diny fa vetavetanao masony jova ny ratsy fanahy fa zay fatra-panaraka ny fahamarinana no diny tanao fa vetavetanao masony jova ny ratsy fanahy nefa de zao mbola tsy rarahiny any zany dia ny oabolana 7:20 de misy teny io manao hoe izay olona anarina matetika ka mafy-atoka de ho torotoro tapoka ka tsisy fanasitranana zay anarina matetika ozy izy de nananatra anazy zao reo mpanompon'andriamanitra io de reto mbola nanosika an'le mpanompon'andriamanitra ndray ary sary fahenina dina ndray nitatsika dia io ary a efa hoe andrarana aza makao fa misy antsanao de inona tokoa rehefa nandera olo reo a de antsana tokoa ny andry azy o mateoteoko fahafito ny 9:30 manao hoe midira mivavahady ety ianareo fa lehibe mivavahady ary malalaka ny lalana zay makany amin'ny fahaveresana ka maro miditrany midira mivavahady ety ianareo fa lehibe ny vavahady ary malalaka ny lalana makany amin'ny fahaveresana ka maro miditrany ka manasanao atompoko mba tsy andeha amle lalany fahaveresana takan'izao lalany fahaveresana mantsy efa niteny le mpanompon'andriamanitra hoe aza mandeha any fa inona ny teneniny sasany lasa ihany izy moa mianak'iray ty miteny hoena hoe mitsabikina fotsiny ranga antsana be hoe de itsabikanana fotsiny tsy vitanao zany io tsy vitanao zany io tanao tsy vitan'ny olona zany entana fisainana fotsiny e zao fotsiny e ka manasanao atikoa tena manomboka eritserety ny fiainanao mandrakizay manopo an jesosy anana fiainana tsara ianao hony Luka io 9:20 e ary mihoatra noho izany rehetra izany misy tevana makadiry ajatona ao anelanelantsika mba tsy ho afaka mita akeny aminareo zay te hiala ity azy ary tsy ho afaka mita akeny aminay zay endy tsy afaka mita fa ady be io lavaka be io ary lavitra be io différence io raha hoe mody hita akaiky aloha de vao mitsofoka ao le olona de zao a tonga de lasa mandeha any milatsaka amin'ny fondra de reto moa zany de tsisy hevitra ntsony ny eny reto de ajereo ke sary fafito e oe ijerentsika ny sary fafito sady farany a de jereo tsara ny zavatra hitatsika de zao tanao latsaka tany daholo le olo satria efa nitenenina hoe ndao ivavaka ndao anompony tompo hony tenin'andriamanitra amin'ny Isaya 3:4 hoe izy amitsika no atoetra ao amin'ny afo mandevona izy amitsika no atoetra le lafo mandrakizay Isaya 3:14b zay misy any tenin'andriamanitra iza ozy na amitsika no itoetra amin'ny afo mandevona izy amitsika no mono atoetra le lafo mandrakizay izy tsisy atoetra zany le afany atao fotsiny any ke ao misy labozia rehatra kely a de ataovy fotsiny ty tananao ty de tananao tondronao tanana iny ataovy eo raha mahatra segondra 30 segondra de raha matanjaky anao nefa izy mandrakizay eritrereto zany zavatra hitsanga de afo anaty afo mandrakizay a solofara olo baiboly ka manasanao a aoky anao tena hivavaka de tsy zao ny efaranao raha mivavaka tsara ianao mibebaky anao de tsy zao ny efaranao fa ianao tsy tia tenin'andriamanitra io tsy tia lalan'i jesosy io tsy maintsy zao ny efaranao na tianao na tsy tianao ka zay ny mahatonga anay manetana anao a miarahany fahotana averiko ndray ty fijoroana vavolombelona zay nataon'le rahalahy tety fa misy ngamba nareo tany am-piandohana mbola tsy de nahita fa zao ndray ty averiko aminao ndray a izao fijoroana vavolombelona
zay efa nandeta anatin'ny tianina fa eto parampahamarana anato dia ameoko anao ihany l izy de aveo anetana anao am'izao fotoana izao mba hoe ahoana zany olona afaka tamin'ny fontana afaka tamin'ny toka teny ratsy afaka tamin'ny foka sigara sy namany afaka izy faly izy voninahitra ho any jesosy reny any faly miarabantsika ny tokantrano andro havana malala am'izao fandarana manokana eto amin'ny teny tv de eto moa misy fijorana vavolombelona tena zava-magaga nataon'i jesosy zay tsy hainainy tsy iresaka izany ho anareo ny tokantrano any ka misy rahalahy eto akaiketo de aloha izy no anambara azy ny anara moa rakotonyrina Olivier Michel ny anarany ka dia itsora volombelona izy nanafahany jesosy azy fa aloha izy niteny fa tsy zao akory voninahitra zany ho an'Andriamanitra no ijoroko vavolombelona eto za de voafatitra ny asany devoly taloha tamin'ny fisotrotoka foana sigara fitenenany ratsy ny fitapitaka majinijinika sy ny sisa sy ny sisa de nahita fandarina tele anankiray za to nisy ny totoriteny Patrick Hubert de ny endrika resy lahatra akan'ireo de ny fanatiny de tafaresaka taminy de nentina ambavaka sy nametrahany tanana de akehitriny tsy te erika n'izany toka sy sigara efa ray volana sy herinandro androany zao na tongavako am'izao toerana eto amin'ny Patrick Hubert eto zao totoriteny ka voninahitra ho an'i Jesosy fa mba manentana ho anareo za zay mba te hiova ohatranahy mba hanatitra ny totoriteny Patrick Hubert satria izy no nanafaka anahy tao anatin'ny lavaka mangitsikitsika ary voninahitra ho an'i Jesosy rery any fa de ny tokantranoko tompoko de milamina tsisy korotana tsony atretiko ka hatramin'izao fa de filaminana Jesosy no nitahy anay resy ny fiainanay rehetrarehetra milamina sara hatramin'izao ka mba mangataka ho anareo zay mba resy lahatra mba hanatina hivavaka fa tsy zavatra tsy hay Jesosy fa tsara Jesosy tokony hanatina azy tsika zany raha teo afaka amin'ny fangejana samy hafa de zay no ijoroko vavolombelona eto ka voninahitra no meko an'i Jesosy tompo misy fanontaniana kely apetrako aminao rahalahy Olivier afrina moa zao ny misotra ny ataoko izy foka sigara de afaka atao anatin'ny ray volana mahery anao de afrina anao firy taona anao zany no ninana an'io raha ny foko sigara sy ny sitokotoka aloha zany de teo amin'ny 12 taona teo 12 taona 12 taona fa rehefa tonga teto anao vovavana de tsy terika atsony nanomboka tamin'ny andro ray volana zay tsony ray volana sy herinandro androany ary na olona mifoka sigara io de tsy tapiko na misotro toka io de tsy tiako nefa za taloha amin'ny 5 maraina vao mifoha-pandriana de io ny zavatra tadiaviko indrindra io sy sigara fa ankehitriny tsy tiako tsony zany fa afaka tanteraka tamin'ny fahazarany ratsy io no misy ny totoriteny Patrick Hubert moa zany ny tena Andriamanitra izy Jesosy Kristy no tena isorako satria izy ihany namela ny zavatra nataoko rehetrarehetra ka voninahitra ho anazy fanontaniana farany rahalahy Olivier enao zany zao inona zany zao no ataonao am'izao zany am'izao fotoana izao zany inona zany zao nataonao am'izao zany inona zany tena fiainanao am'izao tsy misoso toka atsony ianao fa inona zany zao nataonao am'izao ny fiainako am'izao tompoko de ohatrany misy vao misy fotoana kely zany de ohatrany te hivavaka foana tsy androko mihitsy zay atonga ny herinandro atongavako aty de za koa matetika manentana olona de ijoroko vavolombelona eto zao fa misy arana bavy anankiray zao de miaraka tamiko indray izy resy lahatra de tafiaraka amiko indray androany de voninahitra ho an'i Jesosy fa efa misy fitahina meny anazy eny ohatsika ny tokantrano any zany zavatra nataon'i Jesosy tompoko voninahitra ho azy rery any anazy voninahitra zay moa de fitaovana kely fotsiny ihany zay fa zavatra ao anatin'ny fonay de zay le anafaka ho takataka azy zay mifanamasinaandriamanitra zay tonga de manafaka n'olona amin'ny fahotana zay fanan'andriamanitra zay fa fanahy zao tontolo zao de mampangisika ny olona anao an'le fahotana fa fanan'andriamanitra kosa tompoka mampiaiky fahotana ka de voninahitra ny tompo sotranao rahalahy tahiny tompo ianao ekeny anao mba haritra hatramin'ny farany am'izao vanim-pono zao voninahitra moa ho an'i Jesosy riany hitanao zany afaka ny lehilahy iny ka manasanao tompoko mba hotaka azy koa hotaka azy ianao ka tongavy ianao eto amin'ny tokantrano
mpitoroteny Patrick Bera sabotsy amin'ny sivy amin'ny sivy amin'ny sivy ka hatramin'ny 12 sabotsy ary lahady amin'ny sivy ka hatramin'ny ray de manasa anao tonga eto fa mandray olona eto ary vavaka ho an'olona ary tena hivavaka zay ivavahanay de mino zay fa hiasa Andriamanitra de hiasa Andriamanitra raha manety teny ianao de ho tonga de voavonjy ianao de voavonjy ny fananao loha de na inona aretinao ary zany efa mitena anao na inona aretina ka na cancer azy na misy fitosana be azy de ambarako aminao fa Jesosy tena manao fangagana Jesosy ka na inona aretina na inona problemanao inao boka nitsosa foana io manana olana ara-pitiavana manana olana amin'ny fiainana ambarako aminao fa Jesosy ny tompo ny vahaolana tompoko Jesosy ny tompo ny vahaolana ka raha manatona an Jesosy ianao de ivavaha mpitoroteny Patrick Bera ianao de isy fiainana ho anao manomboka amin'ny fotoana io zay alekenao an Jesosy zay alekenao an Jesosy zay de tena anetana mihitsy ho anao fa tena mila mivavaka ianao ioke io problema sy olana sy aretiny inge tompoko vavaka ihany ny vahaolana ny orianany tsy any amin'ny lalana ary na ary fa ao am Jesosy ihany ny vahaolana tsara omeko anao ka raha tena manompo an Jesosy ianao tena miova ny fonao de hiasa aminao Andriamanitra hikarakaranao Andriamanitra ary hitondra fiainanao anao zany Jesosy zany ka de voninahitra ho an'ny tompo reriany dia manasa anao zany eto am-pamaranana tongava amin'ny fivoriam-bavaka zay atao isaky sabotsy amin'ny sivy ka hatramin'ny 12 izany na inona olanao na inona ilanao de tongava ianao de lahady koa misy koa fivoriana eto amin'ny tokantrano de iny mandehandeha iny ny adresy rehefa tonga ao afara sasaka antsety mavomavo ianao de atsoy numéro 3401 218 87 io na 33 12 391 86 de zao de misy olona maka anao de tonga eto am'le toerana ianao de hivavaky tsika de amena torohevitra tsara ianao de rehefa mahazo ny torohevitra ianao mazoto mivavaky ianao de manomboka misy fiainana ny fiainanao misy fiainana ny fiainanao miala ny devoly sy voninahitra ny tompo voakasia ny tananay zany ianao de zao hiala ny devoly hiala ny ratsy amin'ny fiainanao amena tsy hoe zay akory ninona fa zavatra tsapanay miaraka aminay Andriamanitra miaraka aminay ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka aminay ny herin'Andriamanitra de Andriamanitra manao zavatra tsy takatry ny sainy olombelona izany ka de voninahitra ho azy reriany dia manasa anao anompo a Jesosy hatramin'ny farany ka de zay ny fivoriantsika hivavaky tsika ary amarana ny fotoana am'izao fotoana izao sotra tompo de rainy ny anaranao sotra anao tamin'ny misao zay natao tahiny olona tsarary avy sotra tompo amena de veloma tompoko fanahy solasan'ny devoly fandarana manokana eto amin'ny TNTV isaky ny alarobia amin'ny 7 alina fampianarana tenin'Andriamanitra atao anasananao izany famonjena ataon'Andriamanitra mitsirairay avy fagagana ataon'Andriamanitra mitsirairay avy raha manaiky an Jesosy izy fanasitranana men'Andriamanitra koa ho anao tsy hanavahana atoko-ponoana tsy hanavahana sarangan'olona irahanao amin'ny rahalahy mpitoroteny Patrick Bera Landrenarivony onjeo fanahy solasan'ny devoly araroty ny fotoana tompoko